Fanjaratsika manampotopiana miorona tifaliana iray ohatran'Andriamanitra ny tiany voalohany miherimana ity aminao rehefa fahasoavana sy ny fiadanana Jesosy Kristy tompontsika dia fahamanantsika ary fahamanay anareo manana tompo anjaka antsika hoe fanahy masina satria izany no mahazentsika mandritra ny fampahavahavana zao ny heriny fanahy masina sy ny fiasany ao anatsika tsy avy. Dia mivelatra manatrehanao ny Salamo faefatra amin'ny valopolo, ny andimy faefatra hatramin'ny fahafito, ary mira fahaenina amin'ny folo, ny andimy voalohany sy faharoa ary fahatelo. Dia mitsarantsika dia Andriamanitra isaotra samy voninahitra azy. Ankemina efatsikisika hidera mankalaza ary isaotan'Andriamanitra manao hoe sambatra izay mikreta ao an-tranonao, hideranao manakariva izy. Sambatra izay olona manan-kera aminao, ao ambony ny lalana. Raha mandeha mamaky ny voasavaka izy, dia ataony misy loharano zao. Ary olona manarikitariana azy. Miankera ny mandianana izy, sary miseho natrehan'Andriamanitra amin'izio izy rehetra. Amen. Amin'ny famakiana ny soratr'Andriamanitra mira eo amin'ny fandarana nataontsika manandray hitsangana izay vavaka sy maky ny soratra masina. Io Jesosy misaotra ny fitiavanao sy ny fahamarinao izay nomenao anay, izay anavahanao anay mba hiaino ny teninao. Mankasitraka amin'ny amin'ny koa izay nomenao anay manakariva. Ny fahatsarana izay nomenao anay. Dia Jesosy dia raha mafy ny teninao izay dia mangataka ny ranomasina andonga ny mpamonao izay voatelinao hamaky fanidy izany teninao izany. Dia eo ihany koa ny mpamonao izay hanambarana ny hafatao Jesosy. Dia fanamasina izay efa naferina aminy no hibitsika mamino aminy ary akeo afahany mitateraka ny fahamarana ny sitraponao. Dia ihany koa Jesosy izay vahoakanao hiaino izany teninao izany dia sokafo ny fonay ahaizanay andray sy hitahiry ihany koa ampiasa izany teninao izany amin'ny fiainana andavanandro. Ary ihany koa atsapahanay fa miteny amin'ny manakariva ianao amin'ny fotoana izay anatonana ianao sy amin'ny fotoana izay anatonanay tony ny tonga masinay tony ary aoka ihany koa ny fanao masina hiasa ahaizanay hanambarana sy izaro amin'ny anamamay izay tsy tonga teo amin'izao fotoana izao. Zany Jesosy mivavaka aminao aoka isitraponao reny no tantera dia indrindra Jehovah pagongeny ny mpamonao. Amen. Tika mamaky ny tena Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny tsara fahaenina atomboka amin'ny andiny fahatelo amby telopolo ka tsara amin'ny andiny fahaefapolo. Tsara fahaenina atomboka amin'ny andiny fahatelo amby telopolo ka tsara amin'ny andiny fahaefapolo. Rehefa hita dia ratsika mamaky amin'ny lalana tompo. Ary ny midiana rehetra sy ny aman'ity ary ny zanatiny asinana vono dia hitaka ka ny tompo tena amin'ny tany lemoka Jezirely. Ary dia fanana ny Jehovah dia tonga zomara izy ka ny vony nanaraka azy ny avy Jezirely. Ary nanomboka olona nakany Manase rehetra izy dia ny vony nanaraka azy ireo. Ary nanika olona nakany Asera sy ny Zebulon ary Naftali izy dia niaraka ny tsena azy koa eo. Ary dia nataon'Andriamanitra raha ny tanany namonjenao amin'ny Israely ary izay nolazainao iny ro petraka eo amin'ny fampolona ny volonao dia manontolo ity ka raha ny volony aminy no lenany aminy fa maina ny tany rehetra dia ho fantatro
fantano no amonjenao Israely ary zay efa nolazainao ary dia misy izany fa ny fo magana koa izy fa ny fiasany milona ary misy ranonano dia ranomby ary mitovy dia hoana taman'andriamanitra aoka sy atiambo ny fampizeranao fa itety izao ilay mandeha izao monja aho aoka mba izany izao ilay mandeha izao monja amin'ny volomonja aoka ny volomonja ihany ho maina fa tanoetra kosa olenany andro dia nataony Andriamanitra izany tamin'ny amin'ny ka volomonja ihany ho maina fa ny tanoetra kosa dia olenany andro. Kuizatsika bapke arakzaika tsara salatamizony Runa tuka difulu andini faina berpuluh sehingga tuka berpuluh Zona tuka difulu andini faina berpuluh sehingga tuka berpuluh Bekaida diberikan dalam tulisan para ruga ni para Zaira komunareo menilai yang difanai ni famadina Zaira boga pada menilai jadi semua berbeda barat ada yang itu berbeda barat sati dan ada yang seperti orang berperang dulu para sija ni kapten bangke sija oleh tinuan perusahaan Buruani kanidin pasiri akan menimpa ebekan pun Kubatina aminaratul Aku Muizan Israel Ku akan menyampaikan Indonesia lain Jadi saya akan membahas semangat kepada Dewa Baru kemudian pada lalat saya Jika puni yang ada Apa yang ada Simpasa saya lihat Amin Amin Bahagia lalat medikan tu Kalau berhasil pun Amin sahabat kalian Dia mampu ketapnya secara lihat Satu tuan pada seorang dengan ada apa lain amikir lihat ada yang lain wanita ada lihat simpan di pikiran apa ini kamu misalkan lain di sana apa yang kecil karena nanti amun baru nawasan yang besar satu apa kecil kamu dipayakan lain kan nami lagi wang pandangan sana nalada Israel lagi kepada kita dan pemilihan diri aman rayuan dan pastinya kayak apa dia Izaho tompira mpanazano nandratanay ny fangatahana indrindra to mba hanomeza ao fanahy ny hevitra sy ny fahefany anapokaty anatinay ka hanaisoka zay lazolazo paotana rehetra hametraka hevitra sy fiadana faherezana fifaliana koa ny fanatrehana ny Andriamanitra haomeny voninahitra toerana ity sy ho fotoana izao ary andraisana hevitra amin'ny teninao fahasahiana hatoky amin'i Jesosy ny ampompenany rehetra mitenena Jehova fa meo izay amin'ny anaran'i Jesosy amen metraka ny fiangonana nakimonantsika mandrakariva fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy ny jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andimy dimy amby roapolo sy enina amby roapolo no andraisana ny afatra antsika ankehitriny eny amiaraka ny andiny anankiroa amin'ny toko faefatra ambin'ny folo amin'ny toko amin'ny jaona no hoery mampitaina vantoa ho anao ankehitriny tsy maintsy natao mpianatra Jesosy satria tapitra ny fetra irahana ny mpianatra tsy maintsy akatra ny anaratra izy ary amena ny mpianany ho itirako izay tontolo izao no izany tsy maintsy isy zavatra iseho sy hiatra amin'ny fiainana ny mpianatra reto ahafantatra Jesosy tsara ahafantany amin'ny tsipireny hoe efa miala izy ireo sisa ireo dia misy zava-tsaratra sy mafy miatra malaina tsy maintsy hiseho reto mpianatra reto toy ny famonjena ireto ny fahomena
mpianatra teny fampahereza teny fanomeza toky teny fanomezana fanantenana mihitsy mba handriseny reto mpianatra io amin'ny ady saratra izay tsy maintsy iseho aminy tsy dia takatry mpianatra loatra io hoe izina tokoa tsy fantatra zany fa jesosy mahalala dia miteny amin'ny mpianatra ny fampaherezana sy ny fanomezana toky ho an'reto mpianatra reto sy niantsika raha andiny ny fahadimy sy efatra amin'izao no faefatra ny folo nandehantsika rehetra mamaky azy anenan'ny manao hoe izany teny izany rehefa voalazo fataonareo raha manamotrehetra etonareo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha iray ambenao izy mba mpianatra anareo zavatra rehetra sy ampatsiaronareo zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ny fanahy masina dia tsy iraka solompirenan'Andriamanitra fotsy mameno bangy eo mpianatra na mameno bangy eo amin'ny fiangonana na mameno bangy eo amin'ny fiainam-pino fa tena Andriamanitra mihitsy tonga mitoetra sy miasa eo amin'ny fiainan'izay mino ary tsy mitoetra sy miasa fotsiny fa mandavorà hatramin'ny farany ny famonjena ny tanterahan'i Jesosy Kristy ho an'izao tontolo izao. Jesosy zany miasa fa ny fanahy masina aloha mpanantanteraka vita ny Jesosy famonjena fa ny fanahy masina aloha mitonga ny famonjena ho amin'ny fiainantsika hatramin'ny farany hatramin'ny fiainana mandrakizay. Nefa misy asa anankitelo ataon'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny fiangonana eo amin'ny fiainan'ny mpino eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainako araka reto Jesosy masina anakoa eo amin'izao no atao fianatra amby folo dia eo roapolo sy enina amby roapolo reto. Ny asa fanahy masina voalohany indrindra eo fiainantsika dia ny mpiaro izy. Misy anakoa zany ny fiarovana ataon'ny fanahy masina eo fiainantsika. Ny fiarovana voalohany dia fiarovana ny fiainana tsy ho faty. Misy an'etontra masina ho fatanora tsy diso any tezako ihany voaloha toko fahadimy ny tena roapolo andefa ditsika hoe manatoro zany manao hoe Andriamanitra ny fiadanana hoe ahamasina anareo sanatanteraka kao mpanovana avokoa fanahinareo sa zao no atoko zay zany miasa fanahy masina dia hoe miaro ny fiainantsika tsy mifaty tsy ho azo ny fahafatesana ary io tsy mitena ihany na ny aina ihany na ny fanahy ihany fa isika manontolo mihitsy no amory ny fanahy masina tsy mifaty ary fanahy miteny Jesosy miteny amin'izao toko fahatelo dia mifainan'ny folo manao hoe mba tsy hovery izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fiarovana fiainana tsy mifaty tena matoky fa na iza miaranao mety hoanina le mpiaro mety maikoa aza mpiaro fa rehefa fanahy masintsika tsy ho faty mandrakizay fa manana fahavelomana sy ny fiainana mandrakizay. Ny fiarovana faharoa dia ny fiarovana ny finoana sy ny fanantenana tsy mety. Romaina toko fahadimy ambin'ny folo andimy fahatelo ambin'ny folo fakindray any toko ambenariny toko manao hoe avezako folo sy ny fanantenana fa miasa ny fanahy masina tsy samy teny tsy ataka tamin'ero manao hoe tadebakile tamin'ero rehefa lefy ny finoana sy ny fahalalana rahantsika dia manemitsika kivy reraka ary mielotra fa ny fanahy masina zay rahina miaro ny finoana sy fanantenana io tsy mirevy tsy helotra ary mielotra tsy tonga dia mielotra makany amin'io izy tsika tsy manana an'izay manina tsy manana an'izay mielotra ao amin'ny fanamana an'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Izay ny asa fanahy masina miaro antsika tsy ho azo ny fahafatesana miaro ny finoana sy ny fanantenana mba hamosoantsika manakariva ho amin'izany famonjena izany. Mety manantsika mpiavana
ny fahaizantsika, ny voninahitsika, ny volantsika, ny fananantsika. Fa ny fanahy masina kosa dia afaka miavaka hatramin'ny farany hatrany amin'ny fiainana izay azy. Zay lasa fanahy masina voalohany miaro antsika amin'ny fahafatesana sy ny fiorana. Fa ny faharoa ny aza fanahy masina dia mpampahery. Hitanao fa izao tontolo izao raha mpampahery ny fanahy masina, izao tontolo izao kosa mpampahery, mpampahory, mpamakily, mpanatsaritsy, mpametsy, mpampihety. Zay no masina izao tontolo izao. Fa ny fanahy masina mpampahery, mpampahory, mpanatanja ary manome fanantenana. Tsaroko manareo fa na inona fahalemetsika olombelona dia Jean. Andriamanitra tsy mitsara io, tsy mitsara fahalemetsika mihitsy fa mamonjy fahalemetsika azy. Manafaka antsika zay hoe fanahy masina dia mpampahery mandrakariva. Ilay mpampahery Andriamanitra zany miaso ao anatsika. Ka rehefa mitoetra ao anatsika tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina dia tonga mahery antsika. Satria ny herin'Andriamanitra miasa mahatonga antsika ahery sy atanjana. Ohatra hoe Gideona rehefa nahazo ny fanahy masina dia namitsoka hoe lehilahy maninona, lehilahy mahery. Misy vehivavy izy vao vehivavy mahery fantatra tsisy vehivavy mahery izy Dorcas. Izy koa vehivavy mahery fantatra Debora. Vehivavy mahery feno ny fanahy zany ny tonga vehivavy mahery. Ny olona zany rehefa manana ny fanahy masina dia atsona hoe mahery izy, mahery izy. Ary ny olona rehefa mahery tsy azo rehetrarehetra zao toerana, tsy azo rehetrarehetra zao hialina kory azy. Teo Paul ny apôstôly amin'ny Pentekosta manay fanahy masina dia tonga olona say mijoro vavolombelona. Paul sy Petra nanapika-drana rehefa niasa ny fanahy afaka tany izy tsisy masaka. Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny na ny fasana sy ny fahafatesana azy tsy nahasaka anazy satria ny fanahy masina miasa telo aminazy. Zao zany tsy misy mihitsy olona nandray ny fanahy masina ka tsy mahery. Zay hoe mifanevantsika manao hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fa na io fa fanahy mahery sy fitiavana ary famonantena dia aza menatra hoe vavolombelontsika. Fotoana fahaketraketrana zao, fotoana famosakosana, ohatra miasa tsy miasa, ohatra mivavaka tsy mivavaka zany, ohatra ny eo avoa rehetrarehetra mivavaka ianao fetra nisany. Ohatra mety anefa mety voaina satria mavotony olona. Ohatra miasa tsy miasa zany, mianatra tsy mianatra zany, ohatra misy fahasalany zany le zavatra. Fa na enina zava-misy zao ihany dia hoe mitoetra ao aminao eny, mampanenina anao eny, mampahery anao ny fanahy masina. Aza-kely amin'ny zavatra miovaova eo fa tazony hoe mahery aty amiko ny fanahy masina ka mahery foka. Ny asan'ny fanahy masina fahatelo dia solovava. Tsy alovava kosa ihany ny alovava sy solovava. Ny alovava dia alohantsika iny fa solovava. Ary tsy mpisolovava koa fa solovava. Zay no asan'ny fanahy masina. Ny asan'ny fanahy masina dia solovava. Satria manino? Satria tenin'Andriamanitra no tenenitsika. Asan'Andriamanitra no nataontsika. Ary zao tontolo zao lazana teo dia hoe zao tontolo zao mpanenitsika, mpanaratsy, tsara, mpanameny, mpanakivantsika. Tsisy afaka amary an'ireny afa-tsy tenina, afa-tsy ny fanahy masina zay nantsoina hoe solovava. Marika tokatelo ambin'ny folo nefa raika ambin'ny folo ary vavakipelo ny lany tolo. Marika 13 moa zana hoe
tena hoe apôstôly Jakobo zany hoe amin'ny fotoana rehetra aza dia maika aminao foana e, aza dia maika teny fa mahay zany zay tena manao hoe zay manatsofina aoka izy iaino zay lazay fanahy ny feona mila mandinika miaino tsara eo fantatra hoe zay sika Andriamanitra zao ny fanahy masina rehefa matoky azy isika rehetra. Koa raha misy zany olona mitsara nametsika amintsika tadidio fa tsy isika natao iny, tsy isika hoe nitsika sy tsaray ny faniny na solona amintsika. Dia ny fanahy masina dia nitsaroana le teny Jesosy manao hoe izay manohitra ny zanak'olona dia azon'olona ihany, azo famelan-kely fa izay manohitra iny fanahy masina kosa dia tsy azo famelan-kely. Zay zany da bebe lasa fanahy masina anankiteny akapobeany ihany no azy ireo fa rehefa dinetsika le teneny Jesosy ny andimy fainam-boakola me jolotokela ny foto dia zao lazay hoe fanahy masina no mampiarana anareo ny zavatra rehetra, tsy ampatsiarana anareo ny zany hoe rehefa manana ny fanahy mahay mitaniny fanahy mahay minne mahay ny zavatra rehetra ka tsy zany no zava-dehibe hoy Paoly hoe mahay zavatra rehetra ao amin'ny mampirehetra noho izany aza atao azanak'Andriamanitra fa tsy mbola tasaina sy atsoina ny fanahy masina fa izy eo amintsika ny fanahy no efana hoe dia mazava mihitsy manao hoe ankatoavy ny fitarina ny fanahy masina fa hain'inona ianao hay zavatra rehetra ianao. Jesosy ary no teny mihitsy manao hoe izay mimoany asa ataoko ary ianao asa lehibe zany azy izy afaka mirehany mihitsika rehetra hoe Jesosy tsy navikasa lehibe izy ary tsamoteny no izaha satria hoe menanao ny fanahy ary fanao asa lehibe no zay ino izy zazy tsy azo sakafo tsy azo tsy mira tsy azo sakafo tsy azo sokay tsy fanahy masina mahozy fanahintsika mahatongatsika avita asa lehibe fampiarana mampiarana zao tsarotorindra mizava Israely rehefa voka avy any Egypte dia tonga teo amin'ny ranomasina mena dia zao no teny Mosesy taminy mijanona ikeny mijanona misy izy anankitelo voalohany aza maika nanakevitra eo izy efa lerana satria zay masy mifotokely zanaka Israely rehefa tratra botasy teo aloha ivelina ihany dia iverina any Egypte ambinakera na dia maninona azy na dia atelo tanazy zay zany dia hoe rehefa misy miolana sy zava-tsako ny fiainana azo manapa-kevitra maika aleo iverina izay efa lerana fa tsy tsy naman'izay raha verina maneno zay very zay aza maneno aza mapakevitra iverina efa lerana fa mila manoso zay voalohany dia mijanona faharoa dia mijanona dia hoe aza mitabatara aza miteniteny foana aza mametsiny ary asa monomony satria zay natao zanaka Israely tao voatratra voaka azy mentsiny Mosesy atsika zany hoe mentsiny Andriamanitra tena izy monomolona teo mentsiny vao zay rehetra tao aza maky satria raha monomolontsika dia tsy aneresana ny feo izy koa zany tsy aneresantsika ny feon'Andriamanitra ray teny hoe aoko maray teny fa malady fa rakaraka ny fanginantsika no mahera tenantsika ny fiasan'ny fanahy zay le teny Mosesy tamin'ny Israely Jehova iadonareo nareo kosa mitabataba ay inaizina zany amin'ny zavatra rehetra meteza mihitsy mba hangina hanerisana ny feon'Andriamanitra sy ny fiasan'ny fanahy ary fahatelo izao hoe aza miariafona eo amin'ny zava-mitranga fa manano fahatokina n'Andriamanitra zay efa mitonga anao sokola hitonga ihany io zany Israely efa letina fitainy Egypte dia sanatria ajanony eo zany fa reraka avy anao nanao azy ataonareo sisa fa hoentina andray zay tonareo hoentina antrano Kanana tsy misy mihitsy hafa Andriamanitra no tonga tapadalan zany misy no tonga tapadalan ezy dia nanao an'izay fa
entonga izy efa nerina tany amin'ny fanadivozamiona entina hatrany amin'ny fiainana manak'izay dia manano fahatokina ilay tompontsika fa fantany mihitsy mahazonao sy mahasoanao dia tanterany ho anao zany maro milolona satria hoe be dibe tsy tanosay sao tapany ranomasina teo aloha zanak'Israely sy ny Egyptiana nisy azy tao hoe ray fotsiny dia mijarona izy mijarona mitrano eny mijarona mitrano maninika io fa mijarona tsara zay mety tabatabahitra izay mety tsy fahatokina tompo apetrao Jesosy tena tsy amanontolo fa tsy maintsy enina amin'ny fahaizana masina sy ny famandianantsika dia zao tahak'izay nahitana Jesosy sy mahafantara fahoriana fa hiatra mpianatra no ahafantarany koa hoe mahazo anao sy no manosorana tsy misy Andriamanitra tsy mijery io zany reo mitakiny amintsika aoka akatovy tareny fanahy masina fa mpiano izy ina faharoa mampahery izy anofateo solovavy izy reo miasa raha reo anao fanahy otontsika miasa reo izy mba atoky zany fa tsy maintsy matakeo fanany ohatra tiny amin'ireny hitanareo inona koa mbola mahaverina antsika eto antany hatram'izao reo zavatra anakoireny raha fo siantifika mbola misy mirivotra misy folo-oksizeny ao raha tsisy tolo rivotra tsisy tolo-oksizeny manao nany zay filo misy ianao efa nety oksizena sa mbola tsy nahita ianao efa neta rivotra sa mbola tsy nahita tsy natsisa neta rehetra zany nefa misy sy marina izy misy miasa dia tadio fa rivotra sy oksizeny io mifanahy masina mihitsy tsy hitatsika sa tsy fantatsika koa raha ahoana fa nefa marina izy misy mifanahy masina miasa eo antsika fanahy ary eo zavatra anankitelo ary dia hoe miamo mampahery sy orao mato hoe toa fa tsy misy Andriamanitra tamena fanahy ka ho resiresy koa mety an-tany nanao tompo mahery amen Andriamanitra misaotra anao zay fa takanatso nizovanao fahoena mpianatra fahaizana tao Kristy mijerenao sy ahafantarana manay sy mahazonay rehetra eto an-tany eto am'tiamosina ity sy hotohatra aminay ary eo amin'ny fiainana isanandro misaotra toa fa manome fanahy masina ianao zay Andriamanitra mitsinjo anay miaraka aminay momonay mandrakariva ka teny hiava teny ampahery teny solovavanay miseratra rehetra isenololona sy ny zava-tsara mahazonay tentany dia aoka tompo ekenay tokoa fa tsy misy mahavonjy anay tsy misy mahano anay tsy misy fampahirezana azonay antopaindrindra ary tsy misy solovava tsara sy natoky ahafa-tsy ny fanahy masina mipofo tao amin'ny apôstôly zany ary ny fivolona kehitriny ary dia mipofo miasa ny fanahy ary tsy mitsahatra ny miaro sy mampahery sy ny solovavanay misahty anatinay fanahy io atanteraka izany fiarovana sy mampaherezana solovava zany ka izao zanak'Andriamanitra tonga eto matreno zao Andriamanitra handray hery ny fanahy masina kiavaoza ka na inona olana sy sarotra mahazo azy ny momba azy nanontolo raisinao anana esanao ka tahaka ireo zay manay fanahy masina misoratra masina mahery matanjaka mandresy satria ny fanamy tsy miady mamonjy ny fahalemena rehetra atolotra ianao ny tokantrano Israely avy ny fahasalamanay rehetra ny asa ny fianarana ny fanompoana ny fiainan'ny fiangonana ny fiainan'ny firenena tompo zao tontolo zao ny fanahy masina re ihany mahantoka ny fiainana eto antany sy manak'izay sy ny fahavalona ny fisaranana rehetra atolotra ianao zany raiso Jesosy manjakanay mihery ny fanahirana tsaonay mbavaka kehitriny no zay mahazo tsy miery tona ty vonany ty misaotra tolo fampianarana
tomaniko izy indraindray satria misy ady saotra mahazo ny tenany tompo zanaka oreny tsinjoky eo azy vahoana rehetra mifanainao totoenao ao hanome zava-tsotra izay tokony nanazy hiatrehany ho avy mahahina ho avy miretrretratra ny zavana sotomponao aemena am'izay tokony izay sasany akesy mivavaka koa zay ho an'olay aman-dreny ny fahanterany sy ny fahalehibeazana ka tsy mba afaka miara-mivavaka amray tahaka zao vagio sa tokantrano reo jesosy mero fanay masinao dia omeo fiarovana omeo fampahereza omeo solivavy mba hatoky anao sy naroko amomany fahasoavanao ataovy mety tsara ny fahasalamany sy ny tenany ataovy mipetra tsara koa ny finosy ny fanantenany ary ataovy matoky anao jesosy lay tsy mahaoanao izy ka ho fianolo fiadanana ny fiainany sy ny tokantrano azy ny toerany rehetra misotranao ny amin'ny mpanomponao mpianakavinao andriamanitra zay raha tsy ao ny soavy aminao fa manao rahapisaona mamano fianolana ny sampamano mpanomponao ihany koa zay fa mitonao azy hatram'izay tsy mbola mitonao azy ankehitriny eny mitonao azy mandra zay mihitsy mitamperao fa matoky anao zanakao ary mahatoky anao andriamanitra zay tsy mitona tapadala tsy manao zavatra tapany eo amin'ny fiainany zanakao fa mameno zavana anak'izay daiozy mianakavy ny fiaina sy miasa ny am'fanompony ny ankizy sy ny ray aman-dreny terizy ao amin'ny fiadananao arovany ero fanay masina mba tsisy avomaka zay mamoto misotanao zay ny filonanay azo tanterano moany taio mba fanjakana sy ny mandamana ny raha rehetra taio ny mpitsabo taio zay tsavorona sy ny lazo ny aretina mba hahita faminamposy fahasitranana venona misotanao zay tokony amin'ny fiainany sampana sy ny fiangonana na dia tsy afaka miasa azy mba afaka misaina sy manity zany zay koa dia apetraka eo an-tananao zay fantamena ataony sampana sy ny fiangonana hiverena ny asa fanompona sy ny biby ary ny asa rehetra ihany ko dia hoalao andriamanitra ilaza sy ny voninahitra fa ho aminay an-trany ny fiadananao ary akambanay zany mivavaka zany mivavaka nampianarany jesosy mana hoe rainay zay tenanazy mba masinina leny nananao mitonga leny ny fahazakanao atao aleny ny sitraponao etiakanao tahaka ny ananitra omeo anay aloha mianamasazy aminay ary mamelany enay tahaka ny mamelanay zay meloka aminay azy mitonga anay amin'ny fakampana manafanay ratsy anao fanjakana sy ny hery anao voninahitra manak'izay amen marinanao amtanteraka aminao ary izy misotranao sy tena andriamanitra natokotra amin'nariny jesosy kristy tombontsika izao ary andriamanitra ny fiadanana ny nahamasina nareo sambotanteraka ka ao anovana fo ny fanahynareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy anatsika ny fiaviany jesosy kristy tombontsika mba hatoky zay nantsaonareo sady izy any no nefo zany amen petraka ny fiangonana Andriamanitra iray ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mahereza fokoly ato ny votainy tompo mandiana ny fiadanana tomponao.